Isaorantsika hatrany Andriamanitra mbola manome antsika tombo-potoana ahafahana mifampitotro am-bavaka. Koa saiko ampitiavana ianao mba ahafahana miara-manatanteraka izany. Vavaka sika tompoko. Raha ny tsara indrindra izay ny an-danitro misaotra anao hatrany izahay. Mangataka ihany koa izahay famelan-keloka feno mba hanananay fahasahiana mirosy eo anatrehany seza fiandriana ny fahasoavanao. Misy ireto atom-bavaka ireto izay tiana hoentina eo aminao. Ny namanay Ramari Alfonsina izay manana fikasana izy hitondra ny antontan-taratasy mahakasika ny fahafatesan'ny vadiny eo amin'ireo tompon'andraikitra ahafahany misitraka izay mety ho tombontsoa ao anatin'izany. Fa ianao tompo ny mahalala, ianao ihany koa no hametrahana ny zavatra rehetra ary irina indrindra ny mba hananany sy ahafahany mahazo izay tombontsoa isitrahany izay tokony ho anjarany ao anatin'izany. Hiditra an-tsehatra amin'izany anie ianao tompo. Toy izany ihany koa ny namanay Irina manoloana ny raharahara-pitsarana izay efa nentina teo aminao. Mbola mitohy izany, misy dingana izay tsy maintsy hatrena. Koa hiasa mahery hatrany anie ianao. Hiditra an-tsehatra tahaka ny efa nataonao tany aloha ary omenao rariny ny mpanomponao ao anatin'izany. Fatonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.